Afacha Ethnie, Pasteur Barbier Christina. Mamonjy ahy amin'ny fahavaloko izy. Eny manandratra eo amboniny izay mitsangana ohatra ahy ianao ary mamonjy ahy amin'ny olon-dozabe hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, miankohaka manoloana ny falebiazanao sy ny fahatsaranao ary ny fahamasinanao izahay. Manetry tena Alpha sy Omega. Andriamanitra masina anao, avy-toerana ianao, feno fahamasinana ny lapanao. Andriamanitra telo izay iray. Miankohaka manoloana ny falebiazanao izahay, ary ideranao, ankalazanao, manome voninahitra ny anaranao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, Tomponay, ka iray fo, iray feo, miaraka amin'ireo mponiny lanitra tokoa manao hoe: Masina, masina, masina Jehova Tompony maro, eniky ny voninahiny tandrehitra. Amen. Makasitraka indrindra mpamonjy. Nifoazonao tamin'ny torimaso mpahafatesana. Nomenao fahavelomana. Fofinaina, afaka iantso ny anaranao sy iantoraka eto am-potry ny azo fijaliana. Ndranao sola tsaka tao Kalvari, anonkitra izay rehetra tsy fahamarinana ty anatinay. Eto ampienoana sy itoriana ny fahamarinanao. Fananao mahery iny, hiaraka amin'ny tsirairay avy. Atsapanay tokoa fa efa tombotra ny andro. Manomana anay ianao amin'ny iverenanao indray. Misaotra Jesosy io. Misaotra mpamonjy. Moderanay mandrakizay ny voninahitra. Halleluja. Amen. Mbola ampitomboana amintsika lalandava riavana ny fahasoavanao mba ampiadanana. Avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Ankehitriny dia ravin'ankalaza ny Krismasy isika, nahatongavan'ilay zanak'Andriamanitra tetỳ an-tany, hitady sy hamonjy ny very. Iny zanak'Andriamanitra nankalaza antsika nahaterahany iny, dia tetỳ an-tany tokoa izy, ary niverina niakatra any amin'ny lapany, ary mbola ho avy indray haka ny tsirairay avy, indrindra ireo sakaizany naharitra hatramin'ny farany. Izany indrindra ny mahatonga an'izao lohateny izao hoe niverenany zanak'olona, satria dia amin'izao farany taona izao dia henontsika matetika tokoa zany hoe ny fiverenany zanak'olona izany. Izany no filazantsara ho zaraina amiko sy aminao indray amin'izao maraina izao. Misokafatsika ary ny baibolitsika. Filazantsaran'i Jesosy Kristy Tompo araka ny Matteo. Matteo 4:4, andininy 5:30 ka hatramin'ny 4:40. Rehefa hita izany, ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika manao hoe: ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Fa amin'izany andro sy ora izany, dia tsy misy mahalala, na dia ny anjelin'ny lanitra aza, afa-tsy ny iray ihany. Fa tahaka ny andron'i Noa, dia ho tahaka izany koa ny fiaviany zanak'olona. Fa tahaka tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safidrano, ka nihinana sy nisotro ny olona, ary napakabady sy namoaka ny ampakarina,
mandra-piavy ny andro izay nidiran'i Noa tao amin'ny sambo fiara, ary tsy fantany mandra-piavy ny safidrano izay nandringanana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Ary amin'izany isy roa lahy any an-tsaha, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela, ary isy roa vavy manodina ny fikosoham-bary, ny iray ho raisina ary ny iray avela. Koa amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo zay andro iavian'ny tomponareo. Nefa ako ho fantatrareo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay iavian'ny mpangalatra, dia ho niambiny izy ka tsy namela ny tranony ho tamina. Koa miomana kosa ianareo, fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no iavian'ny zanak'olona. Amen. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana. Ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ireto indray ny tokotelo mahamasana andro amin'izany lohahevitra lehibe izany hoe ny iverenan'ny zanak'olona dia ilaina fiomanana izany, ilaina fibebahana izany ary dia ilaina fieritreretana. Izany indrindra no voaboasana aminao amin'izao maraina izao ho sosoa maraina ho an'ny fanahintsika indray. Ambarany amin'ny teny izay novakitsika teo, fa na ny andro na ny ora tongavan'ny zanak'olona anie dia tsy misy mahalala afa-tsy ny iray ihany. Nahoana moa Jesosy no niteny izany tamin'ny mpianany? Satria nahiny tsy hiomana na tsy hino ny teniny izy ireo noho ny tsy fahafantarana ny andro sy ny fotoana hatanterahany izany. Ankehitriny anefa dia mbola miteny amintsika koa izy amin'izao teny izao, satria tsinjony fa maro no variana eto tany ka manadino ny lanitra hovatanina rahatry izay. Ahariariny mba hiomanantsika fa izany fotoana izany dia ho tahaka ny tamin'ny safidrano tamin'ny andro Noa hoy izy teo. Ny ankamaroan'ny olona tamin'izany mantsy dia sondriana momba an'izao fiainana izao, ka tsy nieritreritra akory ny hoe hisy safidrano handringana ho an'ny manam-pofinaina rehetra. Ka dia inona ny nataony? Nihinana izy, nisotro izy, napakabady izy, namoaka ny ampakariny izy. Izany ny voalazany Tompo teo. Tonga nefa ny safidrano tamin'ny fotoana izay tsy ampoizina, ka inona no nitranga? Faty maro ny tsikafona ombenombeny, satria tsy nisy fiomanana. Tsy nisy velona ny olona tety ambony tany tamin'izany afa-tsy Noa valo mianaka. Maro no mihevitra fa mbola ho ela sady tsy fantatra ny fotoana tanterahany izany, ka dia tsy mibebaka ny olona na dia mandray ny tenin'Andriamanitra aza. Manamafy fony betsaka no nitoriana ny tenin'Andriamanitra. Eny, manohitra mihitsy aza ny sasany. Ny mampalahelo aza dia ity, hatramin'ireo izay milaza ho tena kristiana mihitsy aza dia variana noho izany ny maro. Ka inona ny ataony? Misotro, miloka, migoka, midola. Eny, tsy madio fitondran-tena. Porofin'izany dia taratra fa mirona amin'ny fahaverezana andro aman'alina ny zanak'olombelona. No ninona? Tsy mino ny tenin'Andriamanitra. Eny, na dia miditra am-piangonana aza. Hanenena ny anefa izany any parany. Ka izany no itoriana ny filazantsara ny hoe ilana rery-havana ny fiomanana amin'ny avian'ny zanak'olona. Hoy ny teny manaraka hoe ilana koa fibebahana. Fanoarana ny amin'ny tompontrano sy mpangalatra no anambarany Jesosy eto momba n'izany fiaviany amin'ny andro farany izany. Ny tompontrano tsy maintsy miaro tory, satria tsy mahalala ny ora iavian'ny mpangalatra izy. Loza ho azy raha toa ka tsy manao izany izy, satria iaraha mahalala fa tsy mba mandondomba ravarana
hiomanana ny mpangalatra na manao ambailalana handrenesana ny fiaviany. Nolazain'i Jesosy tamin'ny mpianany izany satria tiany mba hiambina mandrakariva izy ireo ka ho vonona lalandava hitsena azy. Ho antsika koa ankehitriny ry havana, no mbola nambarany Jesosy an'izany fanoharana izany. Tsinjovy sady iaraha mahafantatsa ry havana fa olona maro amin'izao tontolo izao ange no tsy manam-pona inona na inona ka renoky ny fitadiavana ny zavatra momba ny tany sy izao fiainana izao, toy ny vola aman-karena, ny haja sy ny voninahitra, ny momba ny nofo fa tsy momba ny fanahy no mahavariana azy ireo. Ka hoy ny feo eno etsy sy eroa hoe, inona no hoaninay? Inona no sotroinay? Inona no tafianay? Ny mampalahelo anefa dia maro koa ny kristianina tafiditra ao anatin'izany. Manakoako ny fifoazam-panahy tany amin'ny firenentsika tamin'ny taona 1970. Fa mba manao ahoana kosa ankehitriny, tsy tambo isaina ny mpiangona amin'ny alahady fandraisana ny fanasan'ny tompo fa latsaka ny isa amin'ny alahady andavanandro. Miseho mpivavaka sy mazoto ny maro raha ao am-piangonana fa tsy tahaka ny izany anefa ny any ivelany, ny any tokantrano any. Mafana fo amboalohany ny vita batisa nefa mihamangatsika ty aoriana. Izany ve no atao hoe miambina? Todio izao fanoharana izao ry havana. Faharetana, izany no ilaina ho ny tompo. Azany na tonga azy ilaza ny boky Matteo any milaza hoe, miareta tory anareo ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mbola nasiny koa hoe, tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ny etsika ka tsy rerake. Hoy koa Paoly apôstôly hoe, mivavaka aza mitsatra. Ary mbola hoy indray izy hoe, mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana. Mbola nampiny Petera apôstôly koa nanao hoe, fahatombotra ny farany zavatra rehetra, koa endre ka maonona tena ho amin'ny fivavahana. Ilaina fivavahana, ilaina fiambenana ny fiverenany zanak'olona ry havana malala. Ilaina fietreretana hoy ny teny farany. Amin'ny reto andininy reto no nanambarany Jesosy tamin'ny mpianany ny tarehi-javatra iseho amin'ny fiaviany. Hisy fisaran-toerana ny miray asa sy miray raharaha. Ka ny iray ho raisina hozy izy, ary ny iray havela, na ny iray ho vonjena, ka ny iray ho very. Manambara mialoha zany amin'ny mpianany. Mba ahoana? Mba hananan'izy ireo fietreretana ny amin'ny tenany mialohan'ny fiaviany. Ry havana malala, tsy miafina amintsika ny hiseho any amparany, araka ny voalaza teo aloha. Mba hananantsika koa fiomanana, fiambenana, fietreretana, fa tena ho avy, ary tsy maintsy ho avy, ary tsy maintsy ho tanteraka ny zavatra voalazan'ny soratra masina. Ho avy ny zanak'olona ry havana, tena ho avy, ka hanavaka ny tsara amin'ny ratsy izy, ny marina amin'ny tsy marina, ny mino amin'ny tsy mino. Ny ankilany ozy dia ho very ka hitenenany hoe, miala amiko ianareo izay voahozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay. Fa ny ankilany kosa dia ho vonjena ka hitenenany hoe, avia ianareo izay notahin'ny raiko mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana an'izao tontolo izao. Mila mieritreritra isika ry havana. Tena mila mieritreritra. Tsarovy fa araka ty teny ity dia tsy lahatra ny very. Satria efa nandre ny tenin'Andriamanitra izy ireny, nefa tsy nino, tsy nibebaka, ka tsy hita ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany. Ho anao koa izao ny tenin'Andriamanitra androany.
ho ahy koa ny tenin'Andriamanitra androany. Ka samia isika samy manontany tena hoe izaho va Jesosy io mba anisany anao. Misoloka fitaizako moa misy va izaho. Ry havana malala, ry havana malala. Ho avy Jesosy, tena ho avy Jesosy. Ho avy amin'ny andro sy ora tsy fantatra ny zanak'olona. Andao resika iomany, andao resika iambiny, andao resika eritreritra. Fa natongavany tetỳ tany hitady sy hamonjy ny very, nanomana isanao. Eritreritra indray izany fiverenana izany. Andovatsika ny fiainana mandrakizay. Natao ny rehetra, eny, niditra tao an-tranomby, nanehoana ny fitiavana izany. Raha voateraky izy eny, hatraminy nanolorana ny tenany teo amin'ny hazo mitanam-bokovoko, anamarinany ny fitiavana antsika mba andova ny fiainana mandrakizay isika. Ny anjarako sy anjaranao dia ny miomana, miambina, mieritreritra ahazo an'izany lova soa izany. Azo ny voninahitra, atsika kosa ny fiverenana, atsika kosa ny fiomanana, atsika kosa ny fiambenana, ny fieritreretana amin'ny fiverenan'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Alleluia. Amen. Vavaka isika. Miondrika manoloana ny falebiazanao Jesosy. Enonay ny teninao. Teny feno fitiavana, fampiomanana. Fa raha tsisy ny fitiavana tsy miteny tahaka an'izany ianao. Dia tratra ny ora tsy ampoizina natongavanao izahay. Dia fantatray amin'izany fotoana izany dia betsaka. Betsaka. Betsaka dia betsaka. Ny andray. Ny fangiry firina mahamay. Ny fahaverezana. Mandrakizay. Tsisy foinao very izahay na dia iray azy. Mampiomana anao Jesosy eo. Tsy reraka anao Jesosy eo. Miantso anay anao Jesosy malala. Sokafo ny fonay Jesosy. Ankatoa ny teninao. Sokafo ny fananay. Iomana amin'ny atongavanao. Tsy mba kisangisangy ny teninao Jesosy. Fa tsy miverina any aminao ny teninao raha tsy efa nanatanteraka ny voalazanao amin'ny filazantsaranao ianao. Ho avy ianao Jesosy amin'ny ora tsy ampoizina. Eny fa nanjanak'olona aza tsy malala ny aveny kanefa mampiomana anay ianao. Satria dia efa tombotra tokoa ny tsofan'ireo miaramila ny lanitra ny anjomara. Jesosy eo, Jesosy eo. Misaotra Tompo amin'ny fampiomanana. Ataonao zao rehetra izao. Andininay tena tsirairay avy Jesosy. Manomboka amin'izao mitory ny filazantsaranao izao. Fandrao izao indray mitory indray no lavina any aparany. Ho anay tsirairay avy izany teny izany. Iomananay. Andininay tena tokoa. Aiza moa zahay izao amin'ny fanarananao. Jesosy eo. Mamelany elokay. Raha varina izahay Jesosy eo. Varina Tompo. Miazakazaka amin'ny fafinaretany nofinay ety an-tany. Mamelanay, mamindrafo aminay zanak'olombelona indrindra zay manona ho kristianina Jesosy eo. Maro ane, ny kristianina mivarina any amin'ny elo e. Araka ny voambarany reny olombelona. Efa natsotsonao reny. Efa any aminao. Misy tokoa ny elo. Misy tokoa ny lanitra. Jesosy malalo. Meo anahy ny fananao mahery.
Ahafahana misaintsaina n'izany mandrakariva. Eritreretanay manomboka amin'izao sisa izao, ny zavatry ny lanitra, fa tsy ny zavatry ny tany intsony. Ibanjenanay ny fiainanay mandrakizay Jesosy. Mboaro ny fomba mampananay Jesosy. Ary dia ampahirezo izahay Tompo. Aharitra hatramin'ny farany amin'izao fiazakazahana izao. Fa nirenany ao anatin'ny fony maro ihany koa e. Kanefa dia ny ratsy ihany no misosoka. Dia maro ny latsaka ao anatin'izany fakapanahy izany. Fa tsy nomenao fanahy osa izahay fa fanahy mahery. Ahafahanay manohitra ny zanatsipika rehetra alefa n'ilay ratsy. Ahatonga anay hovariana sy sondriana amin'izao fiainana izao. Fananao masina ny Tompo hamoa anay sy anay taitranay. Ahafahanay miomana sy miambina ary mieritreritra. Fa tsy maintsy ho tonga izany ora izany. Araka ny voalazan'ny teninao. Misaotra Jesosy io. Da io ny tsirairay avy Tompo. Da io ny fiangonanao Jesosy io. Iambina, iomana, eritreritra ny teninao. Vonaitry ny anaranao nandovanay tsirairay avy izao. Indrindra ty fiangonana nametranao anay ty. Voninahitry ny anaranao Jesosy ny andovany izao tontolo izao. Ny lanitrao ka ho foana ny elo Jesosy eo. Andray ny satroboninahitry ny fiainana. Ireo olona izay nibebaka nanasa ny akanjony. Tamin'ny rany zanak'ondry tsisy kilema. Ka andova ny fiainana mandrakizay. Saotra mpamonjy eo. Raisy ny tsodrano avy amin'ny Kristy Jesosy Tompo. Itayanao any Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao lalandava ny Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao lalandava ny Jehovah ka hanome anao. Fifaliana sy fiadanana ary. Fiambenana sy fiomanana. Ary fieritreretana. Ako tanteraka amintsika tokoa ny tenin'ny Tompo manao hoe tiako izay ty ahy. Ary izay fahatra pitady ahy. Dia hita. Koa maherery ary matanja. Aza matahotra namivadi-po. Indro aho ny Tompo momba nareo mandrakariva. Bara-pahatonga ny fataperany izao tontolo izao. Anao kosa ry mipetraka amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry. Anao ny dera, anao ny mihaja. Anao ny voninahitra. Anao hatramin'ny taloha indrindra zany, ankehitriny ary mbola ho anao mandrakizay. Misaotra Tompo. Halleluja. Amen.